Ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy sy fampandrosoana ny faritra ny faranana tamin'ity andro an'ity ary ny fampiofanana izay nataon'ireo avy ao amin'ny vifana ny vatsy iombonana ho an'ny fampandrosoana ny faritra Analamanga amin'ireo faritra telo iasan'izy ireo. Fampiofanana izay niresahana ny fampiroboroboana ny fikambanana sy ny fandaharana famolavolana ny tetikasa izay vinavinaina ihany koa. Naharitra 3 andro ny fampiofanana ataon'ireo mpikambana ao amin'ny VIF na ny vatsy iombonana ho an'ny fampandrosoana izay notanterahana tetsy amin'ny bureau am-biokasa Tanimena. Fiofana izay niarahana tamin'ireo olona voafidy ho solotenan'ny fikambanana ka misy 520 izy ireo izay avy amin'ny komin'ny faritra Analamanga. Mpampiofana enina kosa no nanatanteraka ny fampiofanana izay avy amin'ny fikambanana ihany. Ny fampirobona fikambanana sy ny fahaizana mamolavola tetikasa no lohahevitra ny banjina nandritra ny 3 andro fiofanana. Tanjon'ny VIF ao anatin'ilay hetsika izay atao androany dia tsotra fotsiny ihany amin'ny fitaovana farina mafisana ny fikambanana firaisamonim-pirenena ao amin'ny VIF dia amin'ny association azy koa izay manome servisy ho an'ireo mpikambana ao anatiny dia nanao fanofanana ho an'ny mpikambana ao anatiny ireo izay olom-boafidy amina association marobe avy any amina district eto amin'ny faritra Analamanga mba hiofana momba ny resaka famolavolana tetikasa sy ny resaka fampiroboroboana ny fikambanana. Tanjon'ny VIF izany dia mba hahatonga an'ireo fikambanan'ireo hanana an'ilay fahaiza-manao ary hahatonga azy tena hijoue ny asany amin'ny firaisamonim-pirenena azy, izany hoe manao ny asa ma interpellation plaidoyer ka raha tsy matanjaka ilay fikambanana tsy afaka hivondrona hoery anankiray afaka manao an'izay interpellation izay. Araka ny fanambara dia avy amin'ny fikambanana ihany ny fampiofana nandritry ny fiofanana izay notanterahana ka anisan'ny voizin'ireo amin'izany ny fanabeazana ary ny fizarana traikefa. Dia ny ao anatiny izany anisan'ny hiraka miandry ny VIF ilay hoe mifanabe fampitaiza fanakalo traikefa dia mpikambana ao anatin'ny VIF ihany no mpampiofana, izany hoe formation en interne. Marina fa ny fikambanana VIF dia niforona tamin'ny taona 2014 ka mpikambana avy amin'ny fikambanana 2000 no nandrafitra azy. Ny VIF hono tompona andraikitra dia fitaovana iray natao hanamafisana ny fiarahamonim-pirenena hitondra fiovana ary ho tsara kokoa. Ka telo ireo faritra iasan'ny fikambanana amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny faritra Boeny, Matsatrambony ary ny faritra Analamanga.